ny fiainana. Koa inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo mpino ireo, dia samy araka ny nomen'ny tompo azy avy. Izao namboly Apôlôsy nandena fa Andriamanitra no nampitompo. Amen. Koritianina 1:7-9 sy 9. Tena tsara ny fanazavan'ny Paoly apôstôly ny toerana misy azy ao anatrehan'Andriamanitra sy ao anatrehan'ny fiangonana. Inona ny toerana misy azy? Mpanompo ao hoy izy. Tsy tompony ao fa mpanompo. Mpamboly fotsiny ny asa koa Paoly apôstôly, fa io afaka tsy mitombo io rehefa tsy Andriamanitra no miasa. Mpandehana fotsiny ny asa ny Apôlôsy hoy izy, zany hoe mpanondraka ny voly namboleko, fa afaka tsy mitombo sy tsy mamoko io rehefa tsy Andriamanitra no miasa. Andriamanitra matateraka ny zavatra rehetra riavana. Andriamanitra ny tompon'ny asa, fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra amin'ny mampamokatra ny zavatra ataoko sy ny ataonao eo amin'ny asa fanompoana ao an'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia izao, aza mirehary, aza mihevitra ny tenanao ho zavatra mihitsy. Maro ny mpanompon'Andriamanitra mirehare amin'ny asa vitany. Na ny apôstôly Petera azy efa nirehare tamin'i Jesosy, nahavita be zahay dia nitenen'i Jesosy aza mifaly ny amin'izay vitanareo. Izao sy anao dia ampianarin'Andriamanitra androany. Kristianina ianao, aza mirehare. Na nahavita be ary ianao teo amin'ny fiangonana, hoe nandoa vola be, nahavita ny trano fiangonana, ianao ny tena nandray anjara be indrindra ohatra. Raha nisy asa fitorina filazantsara ka ianao ny tena nasoto tamin'izany, aza mirehare ny amin'izany. Mpanompo ao, mpanompo ihany ianao. Matoa naombo ny zavatra rehetra, matoa hita ny fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny asa vita teo amin'ny fiangonana, dia tsy ny avy amiko izany, tsy ny avy aminao izany, avy amin'ny Jesosy rehery ihany. Ampianarin'ny tompo ianao amin'ity tenin'Andriamanitra tery havana, hay anetry tena eo am-panatanterahana ny asan'ny tompo. Izany ange mahatonga ny tenin'Andriamanitra hiteny hoe manitre tena ambany tana maherin'Andriamanitra. Rehefa miroso amin'ny asa fanompoantsika ry havana, dia tsarovy fa misy tana maherin'Andriamanitra eo ambonitsika. Tsy mahazo miakatra any ambonitsika, fa tsy maintsy eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra isika. Izay no mahatonga antsika hoe eo ambany fiarovan'Andriamanitra. Raha miakatra any ambonin'ny tanan'Andriamanitra ianao dia manambara fa ny tenanao ihany izany ny teanao ny asa, fa tsy ilanao an'Andriamanitra ka hitsakitsahanao ny tanan'Andriamanitra, fa ilainao ny tanan'Andriamanitra izay miaro antsika amin'ny asa, izay hanomba antsika, hitaridalana antsika ka eny am-panatanterahana ny asa antsika, dia tsy maintsy miteny hoe any Jesosy ny asa. Izao dia mpanompo tsotra ihany. Dia isaorantsika Andriamanitra ry havana, fa mbola mampatsiahy antsika amin'ny alalan'izany teny izany, ny toerana misy antsika mifalia nefa ary mahireza amin'ny asan'i Jesosy. Amen.